Ampamoaka affaire boîte de rose izay indray zany no hoadiaditsika anio. Tonga soa atao mifandarana zany foresanty aty Canada indray ianao. Nisy maromaro ny ampamoaka izay naseho tato amin'ny internet zany tato ato, teo ny resaka affaire cocaïne, teo ny resaka affaire bolamena, de very anjavony daholy reny rehetrarehetra ireny fa tsy misy tena suitiny, tsy hita zany ny tena hoe gros poisson ao anatin'ilay izy fa ilay sofifra kely foana zany no lasa any ampigadrana. Amin'izao fotoana izao zany dia misy indray zany ny ampamoaka ny bois de rose. De ilay ranamana izay miteny ao amin'ny internet zany dia tena milaza fa manana document izy minisitra teo aloha io olona io zany de miaraka amin'ny kolonely izay hoe niaraka tamin'ny filoham-pirenena tsika Andry Rajoelina zany niaraka nanao an'ilay coup d'état tamin'izany andro izany dia nisy zavatra sy ny fanarahana mba tao dia lasa nanao ny ampamoaka zany ilay namana. Tsy maintsy ohatran'izay moa zany no fandehan'ny zavatra rehetra rehefa misy ny zavatra niarahana nanao, de rehefa misy ny olona izay hoe tsy satisfait ny zavatra nandrasany zany tamin'ny zavatra ny fanaovana dia mivoaka ny secret. Fa ny tanina mipetraka zany de ny hoe nahoana no izao zany vao avoaka ny secret momba ny bois de rose, satria efa ela mantsy zany nahenoko an'io resaka bois de rose io fa de ohatriny hoe mbola ny petit poisson foana zany no sinirakiraka no alefa any am-ponja fa ilay tena gros poisson zany tsy mety tratra mihitsy, kanefa dia miodikodina anaran'olona zany miodikodina ao ambadikin'io zavatra io. Inona moa zany ny zava-misy eo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao? Dia ilay hoe mifampiapanga ny zavatra niarahana nanao tany, de mandeha ny fotoana de misolo hafa indray koa zany ny fitondram-panjakana. Rehefa avy eo misolo indray ny filoham-pirenena de manao ny zavatra nataony teo aloha ihany. Ny zavatra ny ampangany an'ilay olona teo aloha, iny indray no mbola averiny. Aiza retsika e! Aiza. Satria zany zavatra rehetrarehetra izany dia rehefa mipoitra zany ilay resaka volamena 73 kilos de gaga ianao hoe hay misy an'izany arena zany ao Madagasikara fa eny ampelantanan'olom-bitsy. Rehefa mandrehandreny zany resaka bois de rose zany ianao de vola amina miliara ke zany no misirkule eny ampelantanan'olom-bitsy zany ao Madagasikara. Vola amina miliara izay hoe afaka anaovana sekoly ho an'ny malagasy tsy vaky volo, afaka anaovana hôpitaly, afaka hamelomana hanomezana asa ny olona tsy manan'asa, afaka ny anasoavana ny olom-pirenena isam-batan'olona, nefa dia any ampelantanan'olom-bitsy. Gaga ve isika rehefa tolatolaky ny Amerikanina amin'izao fotoana izao? Rehefa nifidy ny président Donald Trump izy, izay tsy manome mihitsy karazana fiatrana indrindrandrindra ny Afrika no tena asiny mafy amin'izao fotoana izao, ka dia mikikika isika mianakavy fa rasista io président io, président dala, zany daholo moa zany ny qualificatif omena an'ilay olona.
rehefa tena ataonao nefa ny fandinihana ny zavatra izay ataony. Tadidio fa ce qu'il dit tout haut, c'est ce que presque les blancs disent tout bas. Izay ny zavatra tokony ho fantatritsika satria izy no sainy teny ny zavatra misy mivatana ary misay mivaky zay zavatra ao anatin'ny lohany. Fa ny ankabeazany ange zavatra miatsara velatsy hypocrite fotsiny aty ivelany. Tokony ampieritreritra sika afrikanina zany zavatra zany amin'izao fotoana izao. Asika izay amin'ny tany mahatra io rangaha io mety tsy ho ela izy no eo. Mety après izy tsy fantatra hoe mbola anoiny politika ny ve ny olona izay mandimby eo. Fa na de tsy eo tsony azy izy mampieritreritra ny politika nalefany. Misy maladresse be dia be ao na amin'ny resaka fiteny na eo amin'ny resaka ara-diplomatika. Misy maladresse betsaka kanefa misy marina betsaka ny zavatra izay lazainy. Misy ny fitenenana hoe la vérité sort de la bouche des fous indraindray. Ka tokony ampifoatsika aty Afrika sy Madagasikara izao zavatra rehetra mitranga izao. Satria izy zany dia miaro ny vahoaka ao aminy. American first ozy izy. Izany hoe ny vahoaka Amerikanina no priorité amin'ny fananan'ny Amerika. Ny tsika nefa tapitra naondrana daholy ny ankabeazan'ny fananam-pirenena. Mampieritreritra anie zany zavatra zany. Ny olona miaro ny fananany, isika indray zany manondrana ny fananana rehetra ao Madagasikara ho an'ny tombotsoan'olom-bitsy. Mieritrereita isika malagasy. Zao io resaka hoe ampamoaka bois de rose io. De eo zao io de tapitapika eo de very anjavony tsy hita itsony hoe nakaiza. Nefa ny zavatra ohatran'ireny ange raha ohatra ka hoe tena manana conviction zany ny olona izay hoe milaza fa manana profo dia manomboka eo ange no afaka hanorenana firenena vaovao. Satria rehefa voaongotra amin'ny fotony nge ny zavatra izay mampahory sy mampahantra ny firenena dia izay sika vao afaka hiainga hamorona firenena vaovao. Amin'izao fotoana izao aloha raha ny fahitako azy defa aza mieritreritra itsony zany izay hoe mpitondra andimby eo hoe mbola merina ny erreur nataony teo aloha. Efa tsy lamaody tsony zany zay amin'izao fotoana izao. Efa mifoany Afrika amin'izao. Ka itsika ve mbola hanao valala be mandry? Eto ka peritreretana atsika zany zavatra rehetra izany. Mifoazy ary malagasy. Efa ny fanorenana ny firenena no tokony ataotsika amin'izao fotoana izao. Madagasikara ho an'ny malagasy. Terme positif zany tompoko. Maro mantsy zany ny hitako fa manenjikenzika eto mandefandefa karazana blagy dénigre. Hitako daholo ange reny zavatra rehetra ireny. Fa tsy ho ahy ange no hitenenako zavatra eto. Ho anao izay madrabiraby ahy amin'ny blagy io hoe ohatrinona zany potomofo nge zany mba omenanao anakaramananao anaovana an'io karazana blagy io. Mampalahelo ahy ny olona ohatranao
izay hoe irahana manao karazana blagy idenigrena ahy. Tsy afaka idenigre ahy ianao. Izaho tsy nangalatra volam-panjakana, izaho tsy nanondrana volamena, izaho tsy nanondrana bois de rose, izaho tsy namono olona. Tsy enjely aho. Fa mba manana ny zavatra tiako ambara amin'ny olom-pirenena dia manana droit aho ny ilaza ny hevitro. Izay zany resaka alefako aminao izay irahana manaonao blagy momba heto. Fantatro daholo angereny e. Ha? Ny ahy nge fa vitako ny fiainako e. Fa ianareo no mampalahelo ahy, ianareo olom-pirenena izay ambakaina atao anatin'ny tsindry azo lena, fa hanana cocaïne ny jeune, anaovana ny ty karazana tsonjay rehetrarehetra ity, gadraina izay miteny. Ho anareo ange ny tenenako eto e. Tadidio izay zavatra izay, tsy ho ahy mihitsy. Satria alohan'ny hafatesako dia mba tiako hoe voalazako ny zavatra rehetra izay mba tiako ho lazaina ho anjara biriko eo amin'ny firenena. Tadidio izay. Ka ny ahy aloha ny zavatra afarako fotsiny atsika malagasy dia ny hoe tsy mandrosondroso fahatany ireto tany mandroso ireto. Efa 20 taona mahery no niarahako tamin'ireto karazan'olona ataontsika hoe vazaha fotsy hoditra reto. Manana ny conviction reto olona reto, manana ny détermination, manana ny persévérance, ny fikirizany eo amin'ny fiainana. Izany zavatra zany nge no tokony alaitsika tahaka e. Nahita izy namorona an'ireo karazana teknôlôjia ambony izay hoe sitrahantsika ireo. Nananany ny détermination amin'ny fikarohana amin'ny lafiny maro samihafa. Izy nikaroka ny resaka tômôbila, nikaroka ny resaka avion, nikaroka ny ordinateur. Itsika ne mba azo lazaina fa nandray e. Nandray an'ireo fikarohana nataon'ireo. Fa inona zany ny any aminao? Ny any aminao ange dia ny hoe ny fanananao an'ireo arena kibony tany ireo. Ny fanananao ny arena ambony tany, anaty ranomasina, ny tontolo iainana nefa doranao ny tanety. Mahagaga ane izany zavatra rehetrarehetra izany e. Ahondranao ny arenam-pirenena. Nefa ireo zany no hoe mba maizy azy ene. Ny Afrika sy Madagasikara dia ireo arena ananan'ireo. Mbola tsy matotra ara-potikevitra sika. Ka izay no antom-pisiko eto amin'ny Jeanne Forêt Santé tompoko. Ny mampahafantatra anao, ny mampahafantatra atsika malagasy tsy vaky volo, fa mbola tsy matotra tsika amin'ny fananana ny tanindrazana. Varotina hatrany amin'ny tanindrazana tompoko. Zavatra mamoetra dia mamoetra hoe inona zany no ovatan'ny taranakao faramadimby. Raha ohatra ka varotinao daholy izany, doranao daholy ny tanety, mbola misy izany ny zavatra izay mila ahorona ao Madagasikara.
foto-kevitra izay mila matanjaka any amin'ny mpanao politika. Mbola tsy nanomana olona isika zany hatramin'izay vovolavola amin'ny tena hoe fitiavan-tanindrazana tena izy. Fa olona nampianarina hanao ivazaha. Ho ivazaha hatratia ampitany ranomasina ary mbola ho ivazaha any amin'ny tanindrazana. Akakanao vera ohatra farany sika. Ka io zao matsy hoe iverenako ny resaka bois de rose. Atenaina zany fa rehefa minanana ilaza fa minanana an'ilay pirofo ianao, dia tokony zany mba hijanona hijoro hatramin'ny farany zany ianao ilay milaza fa manana pirofo, ary hoe mba hotron'ny troupy maromaro zany izay hoe tsy mikasaka afa-tsy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy manana conviction hafa afa-tsy ny fitiavan-tanindrazana, ary tsy manana eritreritra hafa afa-tsy ny hoe malagasy tsy vaky volo, navy any avaratra, navy any atsimo, navy any andrefana, navy any antsinana, na avovoan-tany dia mitovy daholo misitraka ny arenam-pirenena. Izay no tokony ho foto-kevitra izay iaingan'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao. Trafika ianao me mahery matolotro eto ambavahomana ampomeritreritra. Ny terme izay alefako eto dia terme pozitiva daholo andehanantsika any amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainantsika malagasy, satria tena mamenatra dia mamenatra izao zavatra mitranka amin'ny malagasy izao. Misy zavatra tsy ampy izay no azoko itenenana azy. Mbola miandritsika an'ireny ry Ibrahim Traoré ireny, olona ohatran'ireny. Mbola miandritsika an'ireny Nelson Mandela ireny, izay nanova ny tantara. Mbola miandritsika an'ireny Gandhi ireny, ohatraohatran'ireny, ry Moïse. Efa nasehoko teto daholo ny hoe inona ny atao hoe leader mahomby, olona tsy miangatra zany. Inona ny atao hoe ray aman-dreny izay mahateo tia, tsy adinony ny zanany, dia ny ray aman-dreny izay tsy mitanila, satria misy ny atao hoe ray aman-dreny manipulateur, izay mapetipety azy zany no fomba hitondrany ny zanany, fa tsy hoe inona moa zany mapety an'ity zanako ty, ary inona ny anapiko azy mba hananany ny fitokisan-tenany rahatr'izay sy ny fahaleovan-tenany rahatr'izay. Satria raha vao ambolembolenao karazana fifidividianana io zanakao io, ikoto no safidiko satria ikoto manamana-pahaizana, ibe tsy dia tena mahavovo loatra amin'ny fianarana. Tokony tady ianao hoe inona zany ny talaitany bema, fa tsy hoe andeha fidifidy amin'ny ankizy ao an-trano. Ikalasoa no mety ananananam-bonato dia izy no indraindray nato. Ikala berta kely atao ariatsy anjorojoro-trano ery, fa tô ratsiratsy tarehy mety tsy dia ananam-bonato. Misy koa ny fitenenana hoe aza tositosika ny ondry-botry fa tsy fantatra izay anambana. Rehefa tsy ray aman-dreny mahitsy zany dia hiteraka zaza miolakolaka.
izay no efa averimberiko eto foana amin'ny resaka fitaizana zanaka. Matetika amin'ny fianakaviana malagasy dia miteraka zaza osaosa, zaza nopepoina ny akabeazany, tsy mahasahy tena milaza ny heviny, zaza nanaovana intimidation, tsy mijoro tsara amin'ny personnaliteny, fa matahotra foana n'ilay fanapepona nataon'ny ray aman-dreniny, tsisy hafan'izay ny zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, satria dia olona izay mora pepoina daholo ny akabeazan'ny olona amin'izao fotoana izao hitanao amin'ny fiarahamonina. Matetika koa olona mahery an-trano, rehefa ao an-trano dia matanjaka fa raha vao mifanehitra amin'ny any ivelany dia mangorogoro ary dia madoarika ary dia mangataka isan'andro, kanefa ny zavatra azonao trandrahana ao amin'ny taninao dia amina miliara ny vidiny, ary mahavelona ny olona rehetra ao amin'ny tany misy ianao, kanefa dia mahantra fadiran'ovana farany eran'izao tontolo izao. Asivo fisainana kely iverenako amin'ireo olona izay mpandrabiraby ahy eto, tsy ho ahy ny anaovako an'izao zavatra rehetrarehetra izao, ary indrindra dia misy olona tsy ampoizinao mihitsy hoe izany ny fomba fijeriny ny fiainana sy ny fiarahamonina ary fivalorizeny olona iray. Tsy miambo ny tenako, tsy miambo aho, fa olona mamirapiratra, tsy miambo an'izany kanefa kosa izaho tsy ahososonao any amin'ny fotaka, satria tsy nateraka ho izay ny tenako, ary manana ny fitokisako ny tenako aho. Aza zatra manao fijery mitanila ny amin'ny hoe misy olona say atao tsinitsinina, nefa olona tsy nanao ratsy ianao, tsy nanao ratsy tamin'ny firenena. Misy olona nefa fatapoko fatam-pirenena, fanamono olona fatapoko fatam-pirenena, fanangalatra, nanondrana volamena, nanondrana bois de rose, nanondrana ty karazan-javatra rehetra ty, tsy manara-dalàna, mamingavinga olona, dia indraindraina ohatran'izao. Izay ilay hoe toe-tsaina voapepo, asivo fisainana. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.